tena mivohitra ao anatin'ny ty deuxième album nampahafantarina androany ty zany a efa misy amin'ny maro hoe efa mahafantatra an'izay ny atsasaky ny hira ao anatin'ny deuxième album zany a dia tena hoe mitantara sy milazalaza ny mahakasika ny fahasahiranantsika amin'izao fotoana izao tsy dia tena hoe resaka politika be le izy a misy hira zany hoe mpanao politika hira natolotra ho an'ireo mpanao politika satria inona amin'ny telopolo taona ny ainana teto an-tany zany gangsta baba fa dia nomaly any ny hitako aloha androany ohatrany hoe zay natonga le hira ao anaty album voalohany hoe bingo ihany bancal le teo ihany teo cute safin lexis dia ny atsasaky hira ao anaty le album faharoa hoe fanlazaiko teo a tantara ny fahasahiranana ny fahantrana ny ohatrany hoe manakihana ao anatin'le izy a nefa hatreto aloha mbola tsy manana vahaolana dia eo amin'le stade le fanakianana fotsiny aloha zany hatreto fa ohatrany hoe misy azo raisina ihany kosa aloha angatahako nareo tokony andraikitra miserasera sy ny anao ny aina manjery rehetra any a fa dia hitantsika fa somary masisika kely koa zany ty album faharoa ty a raha oharina tamin'le album voalohany ny fomba fanaparitana aloha zany hatreto a dia tsy misy afa-tsy ny super musique ihany aloha zany a no ahitana ny rakikira sy ny rakitsary satria izy aloha zany no efa fantatra hatreto a izy ihany koa ny efa nanao an'izay asa zay a hatramin'izay ny olana kely fotsiny a dia ny piraty iny moa zany efa elitsika no nresaka an'izay piraty zay tsy mbola nisy mihitsy hoe fitondram-panjakana tena hoe navita ny ady tamin'ny piraty marina fa hoe tsika tsy afaka hiady amin'ny firobobolon'ny teknôlôjia eo mantsy ny resaka bluetooth amin'izao fotoana izao a eo ny resaka hoe carte téléphone ianao manana hira dia efa eo iny dia efa voafindra ny resaka clé USB sy ny tariny fa ny raha tena mpankafizany le olona raha tena tian'le zavatra atao a dia eo ny anentanana an'ireny olo ireny hoe original ihany fidiny fa ny artiste matsy amin'izao raha resaka hoe varotra na album na ohatra zany a efa tsy dia tena mampidi-bola ntsony fa dia ankina amin'ny ao ambony fandaram-potoana zany ao anatin'izay promotion ny album zay a efa maromaro a ireo toerana eto Antananarivo aloha zany no resahana efa maromaro ireo toerana fanaovana cabaret reny zany efa misy be dia be ho hitantsika eny a efa hatramin'ny album voalohany izy ireny no niteny fa zany hoe za mihitsy no nisafidy hoe aleo aloha andeha le seho an-tsehatra voalohany a ataontsika mipoka be le seho an-tsehatra voalohany dia avy eo a andehany amin'ireny toerana ireny fa ny akaiky indrindra zany a dia ny 15 ny volana jolay zany hoe andro zoma izy io a dia ho any a Paris reny vohitra la France zany a gangsta baba amin'izay fotoana izay a mety hoe izy rery ny makany fa efa misy namana any ampitendry sy mpihira ihany koa fa izay aloha zany ny akaiky indrindra dia efa nisy resadresaka ihany koa niarahana tamin'ny alliance française a fa ao reniny zoma io a dia mety a hoentina any amin'ny faritany manerana nosy eto Madagasikara ny vokatra faharoa sy ny spectacle dia manentana antsika rehetra zany a seho an-tsehatra voalohany io gangsta baba mandeha rery a amin'ny zoma ho avy zao zoma fa efatra ny volana jolay amin'ny enoran sasany arivo io ao amin'ny alliance française ao Andavamamba dia hivoaka amin'io koa zany a lay rakikira faharoa mitondra lohateny hoe aviavy amin'ny vidiny mirary dia mirary amidy ao amin'ny fotoana io ho an'izay mbola hanjifa le album voalohany moa zany dia misy ambinambiny ihany koa vitsivitsy dia misy mondial amin'io a France sy Allemagne fa zany hoe anentanana antsika zany a dia mba manao safidy na hijery baolina na hijery gangsta baba fa tsy ny olon-drehetra aloha no mijery baolina kosa aloha dia gangsta baba nefa tsy aresy France na Allemagne mihitsy a fa dia manentana antsika rehetra io zany a azo lazaina hoe seho an-tsehatra voalohany goavana dia goavana dia ho hitantsika hoe ohatrany ahoana maro ny gangsta baba rehefa miakatra tsehatra otrony ny mpitendry sy ny mpanao zavakanto a efa nanodidina sy niara-niasa tamiko hatramin'izay